Ny salamo fa fito amby telopolo andininy fahaefatra indray no jerentsika anio. Salamo fa fito amby telopolo andininy fahaefatra. Ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay rininy fonao. Andiny tsoratra masina haitsika tsara kanefa dia izay moa hoe rehefa hay izy dia lasa very ny heviny dia izay mihitsy no mahatonga nyity fandaharana hoe very sy hay ity satria izay very sy haitsika zany nefa very ny heviny dia izay no aseho amintsika. Ny baiboly protestanta fantsiana fahaenina dia manao an'izao hoe aoka ny tompo no iravoravonao dia omeny anao izay rininy fonao. Aoka ny tompo no iravoravonao dia omeny anao izay rininy fonao. Eto zany dia efa misy somary mampiavaka kely azy ilay hoe miravoravo amin'ny Jehovah ianao sy hoe aoka ny tompo no iravoravonao. Satria le miravoravo amin'ny Jehovah ianao zany fandraisan'ny olona an'io dia tahaka izao hoe andao hifaly ao amin'ny tompo anao fiderana, anao zavatra mahafinaritra ao amin'ny tompo dia amin'izay omeny izay rininy fontsika. Ohatra hoe inona ny rininy fonao vady, inona ny rininy fonao volabe, harena, fahaizana sy ny sisa dia rehefa zay ny rininy fonao dia omeny anao zay fa mila mifalifaly midera sy ohatr'izany ao amin'ny tompo aloha. Tena izany ve ny heviny dia andao jerentsika eo amin'ny tontolo manodidina azy aloha ty salamo fa fito amby telopolo ty. Ny salamo fa fito amby telopolo dia mitovy amin'ny salamo fa telo amby fitopolo izay nataony Asafa ihany satria salamo izay manambara aloha voalohany indrindra ny fahombiazana sy ny fiadanan'ny ratsy fanahy. Zay zany mampiseho izy hoe tena mahomby, tena manan-javatra ny ratsy fanahy saingy ny fahombiazana sy fiadanan'ny ratsy fanahy dia mandalo ihany. Zay rehefa vita zay dia manambara indray izy avy eo ny amin'ny fisitrahan'ny marina ny fitahian'Andriamanitra, ary ny marina rehefa misitraka ny fitahian'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay ho fitahian'Andriamanitra zay omeny ny marina io. Dia izay no jerentsika aloha zany voalohany fahombiazana sy ny fiadanan'ny ratsy fanahy izay mandalo ihany. Ny andininy voalohany sy faharoa dia izao no lazainy hoe aoka tsy hirehitra noho ny mpanao ratsy ny fahatezeranao ary aza mialina amin'ny mpanao heloka, fa maina vetivety tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso. Mampialina ihany rehefa mahomby, manan-karena, milamindamina, eny miadana mihitsy ary ny mpanao ratsy, nefa dia maina vetivety tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso. Ny andininy fahasivy sy fahafolo fa ho fongorana ny mpanao ratsy ary izay manantena ny tompo no andovan'ny tany. Rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ratsy fanahy intsony, andilika ny fonenany ianao ka tsy ho ao intsony izy. Eo dia ahitantsika fa mandalo ihany ny ratsy fanahy na ny harena no mandalo na izy mihitsy no mandalo. Andininy fa telo ambin'ny folo dia ozy hoe miome azy ny tompo satria hitany fa ho tonga ny androny. Andininy fa dimy ambin'ny folo hitsatoka amin'ny fony tahaka ny sabany ary hitsatoka amin'ny fony ihany ny sabany ary ho tapatapaka ny tsipikany. Zay zany izay hiteheran'ny ratsy fanahy dia mandalo ihany ary ho mora simba. Andininy faharoapolo fa ho ringana ny ratsy fanahy ary ho tahaka ny voninahitry ny sany fahavalon'ny tompo, ho levona izy, eny ho levo-kotsetroka izy. Dia mampiseho fa mandalo ihany ny ratsy fanahy. Andininy faharoa amby roapolo fa izay tahiny no andovan'ny tany ary izay hozony kosa no ho fongorana. Io zany mampiseho ny famongorana ny ratsy fanahy. Andininy fahaenina amby telopolo kanjy nandalo izy ka indro tsy teo intsony, nitady azy fa tsy hita izy. Mandalo mielina ihany ny ratsy fanahy sy ny hareny sy ny zay mety ho fahombiazany. Ary farany ny amin'ny fahombiazana sy fiadanan'ny ratsy fanahy izay mandalo ihany dia ny andininy fahavalo amby telopolo hoe fa ny mpanota kosa dia hiara haringana ho fongotra ny hoavin'ny ratsy fanahy. Raha izay ny amin'ny ratsy fanahy izay mandalo ihany na ny fahombiazana na ny hareny na ny fiadanany dia hijery kosa indray tsika izao ny amin'ny marina izay
mahazo ny fitahin'Andriamanitra zay maharitra mandrak'izay. Ny andininy fahatelo de ozy hoe matoky ny tompo ianao ka manao vasoa de onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Eto efa hitantsika teo fa mila mariantsika kely le hoe onona amin'ny tany. Inona ny hevitra zany satria averimberiny zay. Andininy fahadimy, ankino amin'ny tompo ny lalanao ary matoky azy fa izy no anatanteraka. Andininy fahafito, miandrasa ny tompo amin'ny mpanginany ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Andininy faha 11, ny mpandefitra kosa no andovan'ny tany ka iravoravo amin'ny haben'ny fiadanana. Andininy faha 12, fa fantatry ny tompo ny andron'ny olo-mahitsy ary ho mandrak'izay ny lovany. Ireo rehetra ireo zany de mampiseho an'ilay fisitrahany marina ny fitahin'Andriamanitra zay maharitra ary mandrak'izay mihitsy ozy izy ny lovany eto. Andininy faha 20, mitrosa ny ratsy fanahy nefa tsy manonitra fa mamindra fo kosa ny marina ka manome. Andininy faha 20, miantra mandrakariva ireny ka mampisambotra ary ho tahina ny taranany. Andininy faha 30 sy faha 30, miresaka fahendrena ny vava marina ary manambara ny rary ny lelany, ny lalànan'Andriamanitra no ao am-pony, tsy mba ho solafaka ny diany. Andininy faha 30, miandrasa ny tompo ka tandremo ny lalany dia anandratra anao andovan'ny tany izy, ho faly ianao hitany amongorana ny ratsy fanahy. Ary ny andininy faha 30 farany de ozy hoe dinio ny tsy misy tsiny ka jereo ny mahitsy manana ny hoavy ny olona tia fihavanana. De izay rehetra zany de mampiseho hoe tena mitoetra maharitra ny ratsy fanahy, na de tsy tô mahomby, tsy tô manan-karena, tsy tô tahaka ny hoe manam-piadanana tahaka ny ratsy fanahy izy ireny. De izay no ao anatin'izay ny andininy faha 4 hoe miravoravo amin'ny Jehovah ianao de omeny anao zay irin'ny fonao. Amin'ny teny frantsay izy de zao ny ilazany azy hoe alohan'ny teny frantsay aloha, le teny hoe miravoravo, aoka ny tompo no iravoravonao de omeny anao zay irin'ny fonao de miveriny io ery amin'ny andininy faha 110 ery. De milaza izy hoe ny mpandefitra kosa no andovan'ny tany ka iravoravo amin'ny habean'ny fiadanana. Zany hoe ny tiany lazaina eto zany de hoe ny mahafaly ny mpandefitra ny marina de ny habean'ny fiadanana zay omen'Andriamanitra azy. Zay ny tena mahafaly ny marina sy ny mpandefitra ary ambarany eto hoe andovan'ny tany izy. De io le nitenentsika hoe iverimberina iteny hoe mandovan'ny tany io. Le tany eto zany de tsy le tany ty zao tontolo zao ty zay mandalo ihany, satria mbola ho levona tahaka ny afo izy ty ozy izy petera, fa ny tany zay ambarany de le tany nampanantenain'Andriamanitra ny zanak'Israely, le tany Kanana, lay tany tondra dronono sy tantely. Io zany no holovain'ny vahoakan'Andriamanitra, holovain'ny marina lay nampanantenain'Andriamanitra azy. Ka inona moa no ampanantenain'Andriamanitra atsika kristianina amin'izao fotoana izao? Tsy ty tany mandalo ty fa vahiny sy mpivahiny sika eto, fa ny tsara lavitra no irino ozy izy ao amin'ny Hebreo 12 de ny any an-danitra zany. Izay lay ampanantenan'Andriamanitra atsika andovan'izay. De idirantsika amin'izay izy amin'ny teny frantsay hoe fait de l'Éternel tes délices, zany hoe aoka ny tompo no iravoravonao. Zany hoe raha misy zavatra tena mahafaly anao sy tianao zany de aoka ny tompo no ataonao mahafaly anao sy tena tianao. Ary rehefa ny tompo no mahafaly anao sy tena tianao, fait de l'Éternel tes délices, dia omeny tompo anao lay irin'ny fonao. Ka inona le irin'ny fonao? Le tompo ihany, izy ihany le irin'ny fonao, satria io no mahafaly anao indrindra, io no iravoravonao indrindra, io no tena tianao indrindra. Dia ny Job 2:20 faha 4 koa de milaza an'izay. Vakitsika manomboka amin'ny andininy faha 4 izy afahantsika mahita tsara n'izay tia no lazain'le hoe miravoravo.
ario eny mivovoka ny akoram-bolamena sy ny akoram-bolafotsy, eny ario eny mivato eny andohasahandrika ny volamena avy any Ofira, fa tsy tono akoram-bolamenanao sy akoram-bolafotsinao ary volafotsy mamiratra ho anao, fa am'izany de iravoravo mitsitohy ianao ka hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra. Lazainy tsara eto zany mampitahy izy ny akoram-bolamena sy ny akoram-bolafotsy, tsy reno izy reny mandalo any ario any mivovoka reny, ario any mivato eny andohasahandriaka reny, lay arena eto ambonin'ny tany satria mandalo ihany reny. Ataovy Jehova tsy toa no akoram-bolamenanao sy akoram-bolafotsinao, aoka izy no iravoravonao, fa am'izay ozy izy dia iravoravo amitsitohy ianao. Zay zany le hoe miravoravo amitsitohy dia izy mihitsy le arenao, izy mihitsy lay mahafinaritra anao indrindra, izy mihitsy lay tianao indrindra, izy lay irin'ny fonao, de azo antoka tanteraka am'izay fotoana izay fa omen'Andriamanitra anao izany zavatra zany. Ny salamo 110 ihany koa dia milaza an'izay zavatra zay ny ankilana amin'Andriamanitra irery any. Ny 112 de hoy izy hoe, hoy eo amin'ny tompotompoka anao, tsy misy soananako azo oharina aminao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Zay le hoe miravoravo amin'ny Jehova, tena izy tokoa ve ny tianao indrindra, tsy soanananao mihoatra azy ve. Ny 115 mitovy amin'ity salamo 730 ty, fa izy indray tsy miresaka ny ratsy fanahy. Ny tompo no anjara lovako sy kapoakako, ianao no mampaharitra ny anjarako, voafaritra ho anjarako de eo amin'ny tany mahafinaritra, eny lova tsara tare ho azy zany. Zay lay tompo mihitsy no iravoravony, io mihitsy ny delisiny, io ny tena ankasitrahany indrindra, ao ny lovany, ao ny kapoakany, ny anjara lovany, ary io maharitra lay tompo de mipetraka ihany le voafaritra ho anjarako amin'ny tany mahafinaritra, lova tsara tare ho ahy, zay ambaran'ny Petera hoe ny lovantsika de voatahiry any an-danitra, voatahiry any an-danitra. Ny 117 moa de ambarany hoe, izany no ifalian'ny foko sy iravoravon'ny fanahiko, enina ny nofoko aza de mitoetra tsy manana aia. Ka inona zany ny tian'ny salamo 730, salamo 730 andininy faefatra ho resana, miravoravo amin'ny Jehova ianao de omeny anao ny irin'ny fonao. Misy zavatra tena tianao de zao, mbola tsy omen'Andriamanitra anao aloha iny, fa tiany izy no ataonao lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanao, izy le tena tianao indrindra. Fa rehefa izy ny tianao de omeny anao zay ary rehefa manana azy ianao dia afapo amin'ny zavatra rehetra le hitantsika teo amin'ny salamo 112 tsy misy soananako azo oharina aminao. Rehefa mahita ianao fa tsy misy soanananao afa-tsy ny tompo dia omeny anao zay, anananao zay. Ka eto kosa nefany dia mitodika any amin'ilay Matitoko 9:7-8 tsika hoe, fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Zay zany le miravoravo amin'ny Jehova ianao de omeny anao zay irin'ny fonao. Fa ny tohiny de miteny koa izy hoe, katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de omeny anareo fanampiny ny zavatra rehetra. Zany hoe misy fotoana omeny anao ihany io, fa ny antony mbola tsy hanomezany anao an'io dia ny irin'ny fonao io zavatra tadiavinao io, fa tsy izy. Fa amin'ny fotoana anankiray rehefa izy no irin'ny fonao, rehefa Andriamanitra ny fanjakany sy ny fahamarinany no irin'ny fonao, de am'izay fotoana izay de omeny anao am'izay lay zavatra izay tadiavinao, na mety manome tsara lavitra no lay tadiavinao ary io Andriamanitra io. Ka noho izany miravoravo amin'ny Jehova ianao de omeny anao zay irin'ny fonao.